Fahasalamana kosa tombony lehibe ho antsika eto Madagasikara ny fandalovan'ilay sambo hôpitaly Emergisips etsy amin'ny serana tsambony Tomasina aretina maro no azo tsaboina maimaim-poana ao anatin'izany sambo hôpitaly izany hatramin'ny taona 2012 ny faharetany raha ny fampitam-baovao azo nandritra ny fiaonan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety. Marary manodidina ny 3,000 avy amina tanàna misy 13 manerana ny Madagasikara no endrasana sy hotsaboina mandritra ny fandalovan'ilay sambo hôpitaly Emergisips etsy amin'ny serana-tsambony Tombasina ny 20 Aogositra ho avy zao ka hatramin'ny volana Jona taona 2012. Mazava ho azy anome fitsaboina maimaim-poana indrindra ny fandidina ho andreo marary malagasy ity sambo ity sy ireo mpitsabo ao aminy. Fantatra nandritra ny valandresaka izay nitototsaina tetsy amin'ny hôtely Carlton Tsinosy ary fa hitondra fanohanana arabola ny fitaterana ireo marary avy amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy ho ao Tomasina. Toerana iantsonan'ny Emergisips ireo mpandrarà ara-pifandraisana miisa 3 de Orange Madagascar, Telma ary Airtel Madagascar. Araka ny fanazavana ny mena nandritra ny fotoana dia afaka mandray anjara feno amin'izany ireo mpanjifa amin'ny alalan'ny fandefasana SMS amin'ilay laharana 3,700 ary mandefa ny teny hoe fanampiana mitetina 500 ariary ny SMS ray. Tanjona ny fanampianareo mila fitsaboina amin'ny alalan'ny fanenana na fanafoanana mihitsy aza ny sarandalana makany Tomasina. No azavaina nandritra ny fotoana tokoa fa mahatratratra amin'ny roa tapitrisa ariary ny sarandalana ho ana fiara-pitatitra iray mahazaka olona misy 20.